Ivavaka isika riavana. Misotranao mandrakarivo zay ry Tompoandriamanitra io, ny fahatanterahany ity fotoana ity indray. Fahatsarona Tompo, fa manana zava-tsarobidy zaraina aminay ianao. Ary mampitombo ny finoanay sy ny fanantenanay zany. Mampitoetra anay tsara ao aminao Kristy. Ary atsapanay fa olom-bo fidinao zay. Olom-bo tendrinao zay. Ary manana anjara amin'izany fiainana mandrakizay zany tokoa. Zay satarinay denety satria sokafanao ny vavahady-tsainay. Hahalalanao ka hitombonay amin'izany fahalalana tsaranao zany Tompo. Ka mba hahafahanay maharitra ao aminao, amin'ny fanarahana anao, na inona zavatra mitranga, iainanay ety ambany masoandro. Nandray lesony zay Tompo tamin'ity Jaona 9:1 ka hatramin'ny 2:20 ity. Hainao ny zavatra rehetra na dia izay mampitebiteby sainanay, mampatahotra anay aza. Tahaka izay nahazo ny mpianatra fahiny. Hay tsy misy dikany ary tsy misy zavatra manelingelina anao kory ireny, fa aseonao ny fomba tsotra sy milamina dia tanteraka ny zavatra rehetra. Na dia ny fahaserananay fotsiny aza, eo anatin'izany atao hoe anoanana sy izay zavatra hoanina. Na dia hoe ny fahaserananay amin'ny zavatra sedraina sy manahirana, eo amin'ny raharaha sy ny asa atao, dia hitanay fa indro anao mijoro sy tonga manatona anay, ka izay mentehatra aminao dia milamina ny hoaviny. Tompo, nampianarinao koa zahay, mba hivavaka tsara aminao, dia ny fahaizanay manoka fotoana, manokana toerana, mba zahoanay manatanteraka izany, mba ho hisy ho lavorary, ho tomombana, hety tsara ny fionanay sy ny firaisanay aminao, amin'izany fotoana anaovanay fivavahana izany. Tompo, isaoranay anao, ny fampahafantarana anay fa manomboka amin'izao andro iainanay izao, ny andraisanay izany fanjakanao zany, ka mety hisy fisehoan-javatra, arabaka teny tokoa ny fitsanganana amin'ny maty, ary arak'heviny rahateo zany, arak'izay fanomenao fanazavana, mba hahafahanay mitombo sy mahatoky anao, amin'ny finoana sy ny fanantenana, ny fiainanay eo anatrehanao. Tompo, hitoetra tsara ao anatin'ny fony izay mieno, izao fampianarana mpitaindavitra zao ane zany, dia ireo mpianakavy finoana ao anatin'ity Amparibe Famonjena ity, izay mahatahiry ny finoany, ary mahay mifankaty tsara, ary olona hazoto miasa amin'ny fanomponanao. Tompo, tehirizo zahay, anana risom-pohatrany, hanaraka izao fampianarana izao. Meo anay ny fahazotoana Tompo, ahafahanay koa manaraka ny rojom-bavaka izay atao isan'andro, ary mba homeo anay koa ny fahazotoana sy fahasahiana, andraisanay anjara amin'izany satria maminay sy mety aminay, ary tsara aminay ny mandray anjara ka mba mitondra mbavaka ny mpianakavy ny finoana sy ity firenena ity sy izao andro mpiainana izao. Zany vavaka izany Tompo, dia irina indrindra ho fenoinao amin'izay mahasoa anay, dia ny fitahiana, ny fanambinana, ny fahasoavanao zay tsy voatony ny vavanay, fa ampiarahanay zao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay ozy any an-danitra, ho masinna ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio zy anina sahazo anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra sika riavana ny fahatanterahany izao fotoana izao, ny ahafahana nanolotra antsika ny fampianarana, ary mbola hitomo izany amin'ny heriny. Araky ny voalaza dia io amin'ny heriny io zany dia manomboka amin'ny andininy 2:20 ka hatrany amin'ny farany, dia angatahany mba hamaky an'izany, ary dia hiomana ihany koa amin'ny fotoana tahaka izao amin'ny heriny anio zany. Manarak'izay dia afatra ho antsika fanentanana. Ny afatra voalohany dia manentana antsika mpianakavy ny finoana
mba handray anjara am'rojom-bavaka famonjena. Handray anjara am'izany satria raha ny fanirina sy ny fikasana de ny hoe isika rehetra mihitsy miara miombom-bavaka ary mandray anjara amin'ny fampahery zay le hoe mifampivavaka isika. De ianao koa zany mba hivavaka sy handray anjara fa tsy entina mbavaka foana fa mba mandray anjara am'izany koa. Rehefa misy fahaserana mety mahazo atsika hoe ahoana moa zany ny fanatanterahany zany a dia miantso isika ny Vaomieran'ny Aim-panahy sy ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny antsoina hoe ren'le mpandrindra sy mpandamina reny zavatra rehetra ampisy aina ny raharahany fiangonana reny. Régisseur ho isika amin'ny akapobeny, ry monsieur Tsiry sy monsieur Roa sy ny namany moa izany. Zay azotsika amireo a de azotsika tsoina de antanina ny aminy hoe ahoana ny fanatanterana sy fandraisana anjara, de izy manoranao sy mame ny fotoana zay ahafahanao manatanteraka ihany koa izany. Ny faharoa zany a dia ny fahazotoantsika mivavaka sy mifampivavaka any an-trano any, mazoto ary manatanteraha zany fivavahana sy ny fifampitrotrona mbavaka zany. Ilaitsika zany am'izao andro zao sy am'izao fotoana zao. Raha mbola tsy nanao an'izany tsika ary na tsy zatra an'izany tsika de andeha sika hiezaka am'izany satria izay no Amparibe famonjena atsika, zay mifampitrotro ambavaka ary olona zay miezaka mahay mifankatia ary mazoto am'izany fanompona an'Andriamanitra zany ary mba hahatonga atsika tahiry tsara ny finoana. Manaraka zany a de ny afatra ho atsika ihany koa de zao ny anolorantsika zay adidy azotsika noanana ny fiangonana. Ny adidy zay azotsika noanana ny fiangonana manao antso avy am'izany ny mpitandrina ry havana ary ampitiavana sy amin'ny fanetretena lehibe no hanentanana antsika mpianakavy ny finoana. Fantatritsika samy sahirana isika zao a fa zay vitanao, zay azonao atao, zay azonao anehoana ny finoanao amin'ny fanohananao ny asan'Andriamanitra satria fantatritsika fa ao anatin'izao fotoana fioboany zao a tsy misy na de ariary aza miditra amin'ny kitapo-bola am-piangonana raha tsy zay adidy aterinao sy taterahanao. De izay nanentanana antsika ry havana, misy laharana atao hoe telefona finday ao amenantsika alefa amin'ny Aim-vola izany ao amin'ny monsieur Aja propampiangonana izany menantsika eo ny laharany findayany. Ateritsika sy ataotsika ao zany satria sady manana didy anatiny sika no manana didy ivelany. Manana didy anatiny sika ny adidy zay etsika mampandroso ny fiainan'ny fiangonana, ny fanohanatsika ndry sampana sy sampanasa manao vokatra sy manana zavatra zay ho tanterahana mandritry ny taona ity. Misy manatanteraka jobily ao zay tsy hita zay fotoana ametrahana an'izany sy mba hanaovana hetsika, fantatritsika zany kanefa mila tsangambato mba hapetraka fa tsy avelan-dalo fotsiny akory zany atao hoe jobily zany. Kanefa noho ny toe-javatra misy de zay ny anentanana antsika ry havana. Io ny Aim-vola zay any fiangonana. Ao zany ny Tomponandraikitra hitsinjaran'io rehefa tonga ny fotoana zay irotsahany any hoe ty lasany sampanaria, ty ny any fiangonana, ity anaovana an'izao ity anaovana andry. Toy izany koa anao zay manao voady de tanterao ny voadinao fa tsy hoe rehefa tsy misy fotoam-pivavahana sy ao am-piangonana de tsy afaka manatanteraka voady sika fa halan'ny tompo ny manao mianiny efa tsy to. Zany hoe manao voady tsy tanteraka ka efa ao ny voadinao io ny laharana zay ahafahanao manatanteraka izany. De matoky ny fahendrentsika sy ny fandraisantsika ampitiavana zany fanentanana nataon'ny mpitandrina zany ry havana fa ny fiangonana dia velona noho ny aminao sy noho ny amiko satria isika no tenan'ny Kristy ary Kristy no lohan'ny fiangonana. Ka ny finoantsika sy ny fanantenantsika ary ny fitiavantsika zay miorona amin'ny Kristy de tanterahantsika amin'ny asa azo tsapahitanana izany. De faly aho no miteny amintsika ry havana moana hoe de amin'ny heriny an'ito izao indray de mazotoa fa hiaraka nono sika maran'izao dinidinika izao ny amin'ny
tondrozotra ny fiangonana ary dia marina tanteraka izao fotoana izao isika. Nderisika riavana eo amin'ny mpitsanganana no anatanterantsika ny fanononantsika izao tondrozotra ny fiangonana izao amin'ity taona 2024 ity izao. Amin'ny anarany Tompo, ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra, ko amin'ny zavatra rehetra dia sehoany tenanareo ho fianarana ny asa tsara. Ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any an-danitra. Ho tanteraka aminareo ny tso-drano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no ampionona ny fonareo sy ampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra iry ihany eny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.